La 4G Batelma vous présente Nivava. Retrouvez vite vos outils disponibles chez notre showroom et site internet www.batimax-mada.com. Batimax, la qualité au meilleur prix. Manultra anao ny fampalalam-baovao. Taoriana ny voany taratasy tamin'ny tamazotra serasera mahakasika ny fandaminana fiara-miasa nalefa nivondrona Europiana tamin'ny ministry ny fanajariana ny tany ny toeram-pinenana ary ny asa vavety nanamafy ny masivoan'ny vondrona Europiana miasa sy monina eto amintsika fa tsy marina ny resaka izahana ahely ary maneho hatrany ny fahavononany hanamafy ny fiara-miasa amin'ny fitondram-panjakana izy ireo. Tatosa androany avokoa ny fisariana ny laharana entin'ireo kandida mpifaninana amin'ny fifidianana kominaly anatin'ny bulletin tokana manerana ny Madagasikara. Fisariana roa samihafa ny tanterahana tamin'izany. Teboka efatra goavana no naroso ny banky iraisam-pirenena. Tokony anarenana ny orinasa Tsirama sy hanatratrarina ny équilibre opérationnel hatramin'ny taona 2024. Isan'ny songadina ny famerenana ny midinika ny fifanarahan'ny orinasa sy ny mpandrarà misehatra amin'ny famokarana herinaratra. Tsy mandeha araka ny tokony ho izy ny fanadiovana ny lakan-drano C3 etsy Ambodin'Isotry. Raha mivangongo ny fako ary miatsentsina ny lakan-drano, tsy hita taratra ny fandraisana andraikitry ny commune Antananarivo renivohitra hatramin'izay hoy ireo mponina. Tsy papaika ny mponina miampy ny RF2 araka izany no miantoka ny fanadiovana. Maresaka iraisam-pirenena raha fanafiana ny Arabia Saoudite ho an'ny France, Allemagne ary Royaume-Uni. Iran no tompona antoka tamin'izany. Hevitra ny ombonan'izy ireo tamin'ny alalan'ny fampitam-baovao iray. Ny adidian'ireo vetrany. Salandra tompoko lasy tompoko vavy fotoana vaovao eto amin'ny Kultivika manazanahary anaraka izany hatramin'ny farany. Nanombotsika ny vaovao dia taoriana ny voan'ny taratasy amin'ny tambazotra serasera mahakasika ny fandaminana fiara-miasa izay nalefa ny vondrona Europiana tamin'ny ministry ny fanajariana ny tany, ny toeram-pinenana ary ny asa vavety nanamafy ny masivoan'ny vondrona Europiana miasa sy monina eto amintsika. Fa tsy marina ny resaka izahana ahely ary naneho hatrany fahavononany hanamafy ny fiara-miasa amin'ny fitondram-panjakana izy ireo. Miantarandriana. Manoloana ny fiezahana mpanohitra ny fanjakana ankehitriny manely amin'ny tambazotra ny serasera sy ireo hanovakijery sasantsasany fa misy ny tsy fifankazahony eo amin'ny vondrona Europiana sy ny ministera fanajariana ny tany, toeram-pinenana ary ny asa vaventy dia nandiso izany ny mahasoavon'ny vondrona Europiana monina sy miasa eto amintsika tany Tomasy Nandroany. No hamariny tamin'izany fa tsy manafoana ny fifanaraha-piara-miasa sy ny famatsim-bola efa nisy ny fanovan'ireo anarana sy ny satany ireo andrim-panjakana roa dia ny ARM sy ny FER ireo. Fandaminana endrika fiara-miasa natao raha ny fanazavana ary tsy manafoana velively ireo fifanaraha-piara-miasa sy ireo famatsim-bola samihafa efa vita sy ny tany aloha ny fiovan'ny sata sy ny anaran'ny FER sy ny ARM. Il y a la coïncidence positive avec une période enfin de stabilité politique. Tsara ny fahitana ny famarinan'ny toerana ara-politika amin'izao fotoana izao ary mampirisika na hiara-iasa amin'ny fitondrana. Araka ny fahafantatrareo, maro ireo tetikasa sy fifanaraha-piara-miasa misy. Noho ireo, misy hatrany ny fanontaniana teknika sy ara-bola apetraka. Dia tahak'izay ny taratasy izay averiko marihana trano fa tsy tokony hivoaka amin'ny tambazotra serasera iny satria tsy ho an'ny vahoaka manontolo fa resaka teknika. Ny zava-dehibe mila fantarina dia manana fanoloran-tena izahay hiara-iasa hatrany amin'ny Madagasikara. Anao lalana izahay ary ano hanamboatra lalana. On veut faire des routes, on continuera à faire des routes. Araka izany diso ny filazana hoe bedin'ny vondrona Europiana ny ministra Atsoandriana Narvelo. Ankoatra izay namafisy ny vondrona Europiana hatrany sy ny fanamarina toerana politika sy ny maha-gouvernemanta nitsangana ara-dalàna ity fitondrana ity. Sont des questions internes, sont des questions internes. Fantahina anatiny reny, pitsopitsony ilaina jerena amin'ny fanatsarana ny fiara-miasa. Ho jerena araka izany ny zavatra atao, isan'izany ny fotoana anatanterahana ny fanovana. À faire des périodes transitoires.
Tsahivina tamin'ny alalan'ny filan-kevitry ny gouvernemanta sy ny filan-kevitry ny minisitra fa tsy fanapa-kevitra ny raisin'olon-tokana no nanovana ny satana ny statut sy ny anaran'ireo andrim-panjakana fer sy ARM ireo. Efa nisy ny fandinihana lalina ny mety ho fiatraikan'ny fanovana rehetra vao napetraky ny gouvernemanta ary nankatoavy ny filohan'ny repoblika Andry Rajoelina. Fangatany vondrona Europeana sy ny PEI ankilany analavana ny fepitoana ampiarana ireo fanovana ireo mba tsy ahatarany famoaham-bola ny asa rehetra. Fandaminana manoloana izany no ho atao ary ny fer sy ny ARM dia tsy tetikasa araky ny filazan'ny sasany azy akory fa sampandray raha mahaleo tena manokana izay mifandray amin'ny ministeran'ny fanajariana an-tany, toeram-ponenana ary ny asa vaventy. Totoa androany avokoa ny fisarihana ny laharan'ireo kandida mpifaninana any amin'ny fifidianana kominaly ao anatin'ny bulletin tokana manerana ny Madagasikara. Fisarihana roa samihafa no nitanterahana tamin'izany ao Rifloreo. Tontosa androany avokoa ireo antsapaka ny laharana hoentin'ny kandida hifanenana ho ben'ny tanàna sy mpandolo-tsaina ny tanàna manerana ny nosy ao anatin'ny bulletin tokana ampiasaina mandritra ny fifidianana ny 17 Novambra izao. Nanomboka tamin'ny azoma teo nefa nivoaka teo anivon'ny tranonkalan'ny CENI ny lisitra ofisialy ka nahatonga ireo oveko manerana ny nosy na natanteraka ny fisarena ny laharana izay nanomboka ny sabotsy hatramin'ity androany ity. Efa nanomboka ny asabotsy lasa teo ny fanatotsana zany antsapaka akana ny laharany kandida zany apetraka amin'ny bulletin tokana ary tokony mifarana androany farafahatarana. Ny antony dia mba ahafahana ny manao ny fanomanana rehetra ka ahafahantsika anomboka farafahatarany ny fanotana ny bulletin tokana manomboka amin'ny alatsinainy faha-telopolo ny volana septambra ho avy izao. Nanomboka ny asabotsy lasa teo ny fisarihana ny antsapaka natao ahafantarana ny laharany kandida afaka nanao an'izany isika satria ny zoma arivo dia efa voafarana tanteraka ny lisitry ny kandida ny kena fa ilatsaka ofidina amin'izao fifidianana ben'ny tanàna sy ny mpanolontsaina ho tanterantsika izao. Fifidianana roa samihafa no atreniny amin'ny fifidianana kominaly izao. Araka ny lalàna, antsapaka avokoa no atao ny fisarena ny laharana ho an'ny ben'ny tanàna sy ny mpanolontsaina ny tanàna ary fepetra roa samihafa no anatanterana ny fifidianana. Satria antsapaka no natao dia mety ho hafa ny laharana azony kandida ben'ny tanànany, mety ho hafa ihany koa ny laharana azon'ilay kandidany aty amin'ny mpanolontsaina. Averinay eto anivon'ny CENI hatrany fa raha ny lalàna velona izay ampiaritsika amin'ny fanatotsana izao fifidianana ben'ny tanàna sy ny mpanolontsaina izao dia fifidianana roa samihafa ny fifidianana ben'ny tanàna sy ny fifidianana mpanolontsaina. Izany no mahatonga ny hoe tsy maintsy mizara tanteraka ny fanomanana azy ireo. Tsy maintsy bulletin tokana samihafa, tsy maintsy vata mangarahara samihafa, tsy maintsy lisam-pifidianana samihafa ary tsy maintsy trano fisainana isoloara roa samihafa. Zay zany fepetra vaovao raisina. Zany hoe tena fifidianana roa samihafa tanteraka izy ireo. Raha mpitso maraina no anao tatitra mahakasika ny antotanisa sy ireo tsara ho fantatra amin'ny fiatrena ny fifidianana kominaly ity ny eo anivon'ny CENI izay ho tanterana aminao eto amin'ny fampalalam-baovao ny Kolo TV FM ihany. Tontolo ny fifidianana izay hatrany dia mitovy avokoa ny kandida rehetra manoloana ny lalàna velona eto amintsika fa tsy misy na iray azy ambony lalàna hoy ny mpahay lalàna izay nanaovana fanadina Rarsona Andry. Ny lalàm-panorenana, ny lalàna mifehy vondrom-paritra Tsinjaram-pahefana dia mampitovy lenta avokoa ny kandida hifaninana amin'ity fifidianana kominaly ho hatrehina ity raha ny nambaran'ny mpahay lalàna nanaovana fanadihadiana. Efa tokony alana ny fiheverana fa misy kandida mahazo vahana na ihany koa hoe kandida mpanjakana fa mitovy avokoa ny kandida rehetra manoloana ny fifidianana. Mazava moa zany ny lalàm-panorenana sy ny lalàna maro samihafa eto amin'ny tany sy ny firenena. Eo aloha zany ilay andiny fa 480 amin'ny lalàm-panorenana izay milaza fa raha ohatra ka voalaza zany fa ekena ny firotsaham-pifidiana ny membre ny gouvernemanta dia mametraka izy zany ny ataontsika hoe ny démission. Raha eo koa zany mbola averiny andininy fahaenina amin'ny lalàna 2018-008 mahakasika ny fifidianana amin'ny ankapobeny koa zany io ataontsika hoe andininy faha 480 amin'ny lalàm-panorenana io. Raha mahakasika indray zany ny olom-boafidy
dia mijery ihany koa tsika zany lalàna 2014-020 mahakasika ny collectivité territoriale décentralisée dia anatin'ny andinin'ny fahatelo amby 520 sy ny manaraka azy zany dia milaza fa raha ohatra ka lany zany somatsara ireo olom-boafidy ireo amin'ny fifidianana irotsahany dia 30 andro farafatarany aorian'ny fahalaniny zany dia tsy maintsy mametram-pialana izy raha ohatra ka hoe hijanona amin'ilay ataontsika hoe lany amin'izay mera izay zany. Efa tokony hialana tanteraka ny fametrahana iay tsy mitombony ka miteraka resabe ho hatrany ity pahalalana ity satria efa azo ambara fa mametraka tanteraka ny fitoviana eo amin'ny kandidaty tsirairay avy ny lalana velona misy ankehitriny amin'izay ampifidianana rehetra misy eto amin'ny firenena. Teboka efatra goavana no naroson'ny banky iraisam-pirenena tokony hanarenana ny orinasa jirama sy hanatratrarana ny équilibre opérationnel hatramin'ny taona 34. Ivry Richard. Taorian'ny fanadihadiana nataon'ny banky iraisam-pirenena teboka efatra goavana no naroson'ny hanarenana ny orinasa jirama sy hanatrarana ny équilibre opérationnel hatramin'ny taona 34. Ankoatran'ny fanatsarana ny fomba fiasan'ny orinasa indrindra ny fanodikodinana samihafa izay ahafahana mitahiry hatramin'ny 980 lavitra ariary isan-taona manomboka ny taona 24 hatramin'ny 32. Isan'ny nisongadina anatin'ity sosokevitra naroson'ny banky iraisam-pirenena ity ny famerenana midinika ny fanarahany orinasa sy ny mpandrara misehatra amin'ny famokarany herinaratra izay ahafahana misoroka fatiantoka hatramin'ny 3,70 lavitra ariary isan-taona. Manodidina ny 700 ireo fifanarana voakasika ireo. Misy ny tokony hojerena ny lafin'ny sécurité sy ny maro hafa. Fa isan'ny teboka goavana ny fampidinana ny isaran'ny fifanarana ireo izay hita fa miompampana tsy mifanaraka amin'ny tokony ho izy. Azo voan'ny rehetra tombony araka izany ny famerenana midinika izany satria ankoatra ny jerama izay azo tombony mivantana amin'izany hampidina ny vola fanampiana omeny ty orinasa-mpanjakana ety koa izany. Mbola mivarotra fatiantoka ihany koa ny orinasa jirama hatreto ary tafiakatra hatramin'ny 900 lavitra ariary ny trosa babeny ny orinasa hatramin'ny 30 jona 7,12 raha iverenana raha 3,700 ariary no ividianana ny kilowattheure manodidina ny 9,900 ariary no hamarotan'izany ka mananika ny 7,900 lavitra ariary ohatra ny fatiantoka vokatr'izany ny taona 8,12. Isan'ny teboka nisongadina anatin'ity sosokevitra narenana ny orinasa jirama ity ihany koa arak'izany ny famerenana midinika ny famaritana ny vidin'ny herinaratra ao anatin'ny fitsonjovana ny sokajin'olona marefo toy ihany koa ny fitrandrahana ny loharanon'angovo azo avaozina indrindra ny fampiasana amin'ny mini réseau toy ny kit solaire izay ahafahana mamatsy herinaratra 500 tapitrisa hatramin'ny taona 32. Mitohy hatrany ny fandraisana fepetra atao amin'ny ministera tompon'andraikitra manoloana ny fiakaran'ny vidin'entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro. Ankoatra ny fanaramaso sy ny fitsiriana eny an-tsena eny isan'ny fipetrana ny raisana ny fanafoanana ny droit additionnel. Ivry Richard. Mitohy hatrany ny fandraisana fepetra sy ny fandrosoana vahaolana samihafa ataon'ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny ministera ny varotra sy ny indostria sy ny asa tanana manoloana ny fiakaran'ny vidin'entana ankehitriny. Ankoatra ny fanamafisana ny fanaramaso fitsiriana ny tahiry sy ny fampahafantarana ny vidin'entana nanomboka ny 10 volana septambra sy ny fanafoanana noto momba ny droit additionnel amin'ny entana maro. Ny droit additionnel moa zany dia fanampina aba tseranana zany alohan'ny opérateur raha manao importation izy. Ny voakasika le mesure corrective commerciale dia misy produit maromaro izany hoe ny savony na atao hoe détergent dia ny huile dia ny pâte alimentaire. Ireo zany no voakasika ny resaka hoe droit additionnel fa najanona tamin'ny nisy note na najanona an'izay efa hitantsika eny amin'ny gazety sy ny eny aman-jereny fa efa nifoanana izay note izay mba ahatonga ny tsisy sio ayay ny opérateur zany amin'ny hoe hiakatra ny charge an'zareo eo nivoan'ny abaty ny serana tsambo. Fepetra maro no efa niraisana momba ty fiakaran'ny vidin'entan'ity raha ny fanazavana ho an'ny menaka fihinana ohatra. Nisy ny fivoriana ny arahana tamin'ny mpamokatra, ny mpanafatra, ny teo anivon'ny faditseranana, ny NMCC sy ny ministera tompon'andraikitra. Ijerena ny olana eny fotony manomboka any amin'ny mpanjara, ny mpamogady sy ny mpanafatra eto madinika.
Ezaka maro no efa nataon'ny ministeran'ny fiarovam-pirenena ho fampanjakana ny fandriam-pahalemana. Isan'izany ny fametrahana ireo tafika any amin'ireo toerana stratejika manerana ny nosy fanadina. Anisan'ny veloran'ny filoham-pirenena ny amerenana amin'ny laon'ny indray ny fandriam-pahalemana eto amin'ny tanin'ny Repoblikan'i Madagasikara. Efa misy ny ezaka fanatsara nataon'ny ministeran'ny fiarovam-pirenena amin'izany fampandriana ny filaminana izany, indrindra fa ny amin'ireo toerana mena sy mafana manerana ny nosy. Ezaka voalohany amin'izany ny fanakakezana ny vahoaka malagasy ary ny arovana ny hainy sy ny fananany. Isika tafika malagasy dia tsy maintsy tafapetraka any amin'ilay toerana misy an'ireo dahalo sy ireo manorohoro ny vahoaka malagasy ireny. Any tsika zany se déployer afatsika hoe tena mifehy tanteraka ny fandriam-pahalemana. Zany koa dia mitaky avy ety amintsika fahaiza-manao, mitaky ny fahaiza-manao ara-miaramila, mitaky ny fahaizantsika mampiasa an'ireo fitaovana samihafa ny fitondram-panjakana. Ary isaorana manokana ny filohan'ny Repoblika Malagasy, izay filohan'ny Repoblika Madagasikara, izay nanao politika fampitaovana mahery vaika ary ngeza be ho an'ny tafika malagasy. Atsoasy dia ho vita ento an-toerana ihany koa ny fanazarantena ho an'ireo mpilatsaka ny elinaina aorian'ny fampitaovana azy ireo raha ny fanazavana. Efa ny Afrika Atsimo ny avion Kazaza zao ho asina fanamboarana afatsika mandefa parachutiste na mpilatsaka ny elinaina hoentsika manatanteraka ny sarinaty izay ho ataontsika Atsoatsy. Ary afahanareo ihany koa manazatra tena tsy mila mandeha any ivelany intsony fa vita eto Madagasikara ny fisambikinana ny entraînement amin'ny filatsana ny elinaina dia tena mba ho breveté daholo ny atao amin'ny force d'intervention miaraka amin'ireo mpianatra manamboninahitra avy any Antsirabe. Zany zany anatsarana ny fahaiza-manao ny tafika malagasy ary indrindra anatsarana ny fahaiza-manao ny force d'intervention na ery vonintsitaitra. Io maraina io nisy ny azakazaka 10 kilometatra niarana tamin'ny ministry ny fiarovam-pirenena sy ireo rezimenta efatry ny ery vonintsitaitra izay no tanterahina teny amin'ny première RFI Ivato. Eto Antananarivo renivohitra ao anatin'ny boriboritany fahenina indray izao no anatanterana fitsarana miaramila. Feno fahazotoana tanteraka ireo tanora raha ny tsikaritra. Orifiloreo. Maro ireo nanantotosa ny fitsarana miaramila nanomboka tamin'ny voalohan'ny volana Aogositra lasa teo. Amin'ity herinandro ity, manerana ireo boriboritany enina eto Antananarivo renivohitra indray no anantotosana izany. Mavitrika ireo tanora noho ny fahatsapan'izy ireo fa ilaina ny fitsarana miaramila. Disikana amin'ilay fitsarana eo amin'ilay fanaovana ny dossier, fikarakarana an'ilay dossier amin'ilay fidirana hiasa ho ariana kely ao. Satria amin'izay mila position militaire ny mpampiasa dia iny ny afaka fahazon-dalana afaka zonamaka anazy. Eo amin'ilay resaka fivoahana ny territoire Madagasikara, ohatr'izay koa ny entina anaovana passeport. Ilay fitsarana miaramila tsy maintsy atao, ohatran'ny hoe karazana didy ilay izy. Fa avy eo zany safidiny tsirairay hoe hanao miaramila ve sa tsy hanao. Fa tsy afaka miala amin'ny fitsarana miaramila zany no mbola tovolahy. Raha ohatra hoe mieritreritra ny voaka ny ivelany zao anao tsy maintsy mila position militaire. C'est ça principalement ohatra hoe motivation no le izy koa zany ao an-trano mampirisika hoe ilaina manao le sy atao le izy. Fa ankoatra izay, tombony maro no azon'ireo tanora mavita ny didimasina ho an'ny tanindrazana ity. Ilaina eo amin'ny sehatra maro iny fahavitana izany, hany ka nahitana fitomboany. Raha oharina amin'ny efa nisatra amin'izay ny isan'ireo tanora manatotosa izany amin'izao fotoana izao. Tombotsoa betsaka ny amin'ny mahatonay azy ny fiainan'iray manontolo zany ilany an'io. Hiditra mpiasam-panjakana izy mitady fahazon-dalana mikasika ny nahavitana fitsarana miaramila. Hanao fananana izy na hitady asa izy na misetry ny asa, hanao passeport izy handeha ho any an-dafy izy dia mitady ny fahazon-dalana na zona amin'ny tsara miaramila. Rehefa vita zao zavatra zao dia mena karatra maitso izy. Io karatra maitso no entiny makeny Andohalo eny amin'ny fitaliavana mikasika ny fanapoam-pirenena sy ny fiandry, eny no manome azy ny atota taratasy fa ny karatra maitso zany atazomina aminazy reny. Itoetra amin'ny zoma izo araka izany ny fitsarana miaramila eto Antananarivo renivohitra eny anivon'ny boriboritany enina.
Araka ny loharanom-baovao vao marina no nahafantarana fa mandritra ny hetsika nataon'ny mpitandro ny filaminana omaly tokony tamin'ny 7 ora sy sasany alina teny akatatra tombo ho fisamborana jolam-panao kidinapina antsoina hoe solo izay mariana fa efa nomelohan'ny fitsarana igadra sainga nandositra ny taona 424 rehefa natazana ny mpitandro ny filaminana ity jolay ity dia nandray ny motohany ary nandrahoana basipleta ny ireto mpitandro ny filaminana ireto noho izany voatery nampiasa fitaovam-piadiana ny mpitandro ny filaminana ka nandratra ity jolay ity rehefa netona teny amin'ny asiera nefa tsy tana ny intsony ny aino ny ratra nahazo azy manoloana izany dia efa nanokatra fanadadiana avy hatrany ny tompona andraikitry ny filaminana eto Antananarivo. Nanoizatsika ny vaovao dia miantso ny filoham-pirenena ijery akaiky ny fitradrana arena kibon'tany ao amin'ny komuna Bekisopa ikalamavondy ireo solombavambahoaka miisa 10 avy amin'ny IRD. Rarsona Andry. Manoloana ny fitarainana izay nataon'ny mponina ny amin'ny komuna Bekisopa distrika ny Kalamavony amin'ny fitrandrahana arena kibon'tany any an-toerana dia nampita ny fitarainana tamin'ny fahefanam-panantanteraka ny solombavambahoaka ka nisy ny fidinana ifotony nataon'ny tompon'andraikitra avy any amin'ny ministeran'ny arena kibon'tany sy ny solon-tena-mpanjakana avy ao Fianaratsoa. Nandray andraikitra ireo solombavambahoaka ireo napita izany fitarainana izany teny anivon'ny mpanantanteraka na ny governemanta izany. Rehefa nandray andraikitra ireo ary voasolotena tao na ny teo anivon'ny fitandronan'ny filaminana, ny teo anivon'ny mine sy ny police de mine ary teo ihany koa teo anivon'ny lafitanina ny intérieur satria isaorana manokana eto ny préfet de région tao Fianaratsoa fa tena anisan'ny niatrika ary nandray an-tanana izany fitarainana nataon'ny vahoaka izany ka nijery ny zava-misy tany amin'io distrikan'ny Kalamavonina nio anatin'ny komuna Tanamarina Bekisopa izy io. Nanao antso avy ireo solombavambahoaka ireo androany teto Tsimbazaza ny ampiantona ny asa fitrandrahana any an-toerana aloha mandra-pahavitan'ny fanadihadiana ataon'ny tompon'andraikitra. Mangataka ny vondron'ny solombavambahoaka mba hanakatomana an'io faritra fitrandrahana io azahoana mamerina amin'ny laony ny fomba fiasa amin'ny fitrandrahana arena kibon'tany eto Madagasikara ary indrindra ho tombotsoan'ny vahoaka eny toerana. Tsy vao izao no nisy ny fitarainan'ny mponina mahakasika ny fitrandrahana arena kibon'tany ao amin'ity komuna Bekisopa distrika ny Kalamavony ity raha ny fanazavana trano fa efa nandritran'ny fitondram-panjakana teo aloha ka tian'ireto solombavambahoaka hitatiavana vahaolana maharitra izao. Tonga eto amin'ny fotoanany dokavarotra isika aorianan'izay ny atantsika ny fandaharan'asa sy tetikasan'ny fampianarana avy amin'ny fitondram-panjakana. Eo ihany koa ny mahakasika ny fanadiovana ny lakan-drano C3 etsy Ambodiansotra. Rehefa avy eo ary. Geox, Puma, San Marina, Unisa, Tamaris, Guess, Minelli, JB Martin, Adidas, Fossil, Asics, New Balance et Ralph Lauren. Boutique Le Coin des Marques, un grand choix de parfums, montres, sacs et chaussures de marque. Alors, venez découvrir notre boutique Le Coin des Marques, des articles de marque pour hommes, femmes et enfants. Le Coin des Marques à Faravouch, téléphone 033 71 848 68. Briquet Bic. Comptez sur Bic. 3000 allumettes équivalent à 2 briquets sans marque ou à un seul briquet Bic Maxi. Briquet Bic. Comptez sur Bic. Faites le calcul. 3000 allumettes équivalent à 2 briquets sans marque ou à un seul briquet Bic Maxi. Nous vous livrons la solution chez vous en un seul clic.
Commandez dès maintenant sur notre site, payez en toute sécurité et faites-vous livrer en 24 heures. ABC, l'expert en construction et aménagement. Mi amigo, laisse-moi te présenter une marque espagnole. 1 litre pour la casa, 2 litros pour el pique-nique, 330 millilitros pour el goûter. Rouvert, en français c'est jus vert. Jus vert, nectar de fruits, sans sucre ajouté. Bonus? Bonus? Yeah! Bonus mega no miaraka amin'amivolo. Mahazo bonus mega 10% be zao isaka mividy tolotra yelo 100 sy telo maneta amin'ny amivolo ianao. Tsindrio ny dièse 100 étoiles 1 dièse. Amivolo, tsotra, aingana, azo antoka. Où trouver les bons outils pour mon garage? Chez Batimax, nous disposons de larges gammes d'outils mécaniques et divers matériels et équipements selon vos besoins. Des produits de qualité, fiables et durables comme des générateurs de marque Eco, compresseurs, caisses à outils, tréteaux, cric hydraulique, nettoyeurs haute pression. Retrouvez vite vos outils disponibles chez notre showroom et site internet www.batimax-mada.com. Batimax, la qualité au meilleur prix. Deuxième, troisième, septième. Fahoany? Manomena izy? Tsara mba mitady vahaolana manao. Mampiena 3 isan-jato no ny laninao isan'andro ny fampiasana miaraka ny Sarbo 2M sy ny fatana amin'ny 6 3M plus. L'applicateur Cirage Express Baran, l'applicateur Ravid Bleu Blanc Baran, le lait de soin Baran entretient, protège vos sacs et vos chaussures. Baran, ma marque, mon style. Veneto amin'ny fampalalam-bavao isika. Manolotra ny fandaharan'asa sy ireo tetikasa ny fampianarana ho tanteran'ny fitondrana malagasy tarihan'ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina, ny ministry ny fanabeazam-pirenena sy fampianarana ara-teknika sy arak'asa Volahaingo Marie Thérèse izay arahanao toy izao manaraka izao. Tanjon'ny fitondram-panjakana ny ametraka fanabeazana tsara kalitao ho an'ny zaza malagasy rehetra manerana nosy, ho an'ny ministera ny fanabeazam-pirenena sy fampianarana ara-teknika sy arak'asa dia betsaka ny asa fanatomboka ary mbola maro kosa ny hotohizana. Laharam-pahamehana ao anatin'izany ny fametrahana foto-drafitr'asa manakaiky ny vahoaka ary manara-penitra sy lovain-jafy. Trano sekoly vaovao sy ivitoeram-panofanana vaovao miisa 470 manara-penitra no hovitaina amin'ity taona 2024 ity. EPP filamatra 30, CG filamatra 8 izay ahitana 420, lycée filamatra 9 misy 420 avy, ivitoeram-panofanana momba ny fambolena manara-penitra miisa 220 ahitana 420 avy, ary fitoeram-panofanana arak'asa fototra miisa 720 ahitana 402 avy no apetratsika ao anatin'izany. Samy vatsina W miampy seza sy latabatry ny mpampianatra isaky ny efitrano fianarana avy izy ireo. Manaraka izany mba anamevanana ny fahasaranan'ireo ray aman-dren'ny mpianatra amin'ny fampidiran'ny zanany an-tsekoly dia itoy ny fizarana ny kit scolaire ho an'ny mpianatra. Manodidina ny 4 tapitrisa ny kit scolaire ho zaraina ary ho hatsaraina ny kalitaon'ireo fitaovana ao anatiny. Kitapo, cahier, penina, pensilihazo maro loko, fitsipika, solaitra. Tsy vitan'izany fa mbola omena aron'akanjo ihany koa ireo mpianatra. Azo tombony ihany koa ireo mpianatra hanala fanadinana dia ny classe T5
sy T9 ary ny kilasy famaranana satria boky fianarana maherin'ny valo alina sy enetsy no tsinjaraina ho an'ireo mpianatra ireo. Mba ho fanamavanana ny fahasaranany ray aman-dren'ny mpianatra hatrany ny ametrahana tetikasa famatsiana sakafo an-tsekoly na kantine scolaire. Ankizy mpianatra manodidina ny iray hetsy amin'ny EPP miisa 400 no azo tombotsoa amin'izany amin'ny faritra 4 manerana ny nosy dia ny faritra Vakinakaratra, faritra Tsinanana, faritra Analamanga dia ny faritra Androy. Ny fanofanana ireo mpampianatra mpanabe no miantoka ny fanatsarana ny kalitaon'ny fanabeazana. Mpampianatra maherin'ny 2 alina manerana ny nosy ireo faritra 20 avy no nahavita fiofanana tamin'ity taona ity ary misy amin'izy ireo no mbola manohy izany hatramin'izao. Farany fahatsikely indrindra nataony Ministeran'ny Fanabeazam-pirenena sy Fampianarana Teknika sy Arakasa ho vaindohan-draharaha ny fandraisana mpampianatra ho mpiasam-panjakana. Miisa 540 ireo mpampianatra ho raisina mpiasam-panjakana. Atao mangarahara tanteraka izany lavitry ny kolikoly ka mpampianatra tena mendrika sy mahafeno fepetra ireo ho raisina ao anatin'izany. Efa eo am-panomanana ny lamina rehetra mahakasika izany ny ministera sy ny ratsamangaiky rehetra any amin'ny fari-piadidiam-pampianarana. Tontolon'ny fampianarana izay hatrany dia totsaina androany tetsy amin'ny Ministeran'ny Fanabeazam-pirenena anosy ny fampahafantarana ny fandaharana asa ataon'ny Centre régional francophone pour l'océan Indien fandaharana asa izay anofanana mpampianatra entina hanatsarana ny teny frantsay an-tsekoly. Angelo Toljanary. Mbola maro ireo mpampianatra amin'izao fotoana izao no tsy mahafehy ny teny frantsay. Androany nisy ny fampahafantarana ny fandaharana asa Créfoy tetsy amin'ny Ministeran'ny Fanabeazam-pirenena anosy. Antony ny hanampina ny mpampianatra sy ny mpianatra manerana ny Madagasikara ay hanoratra sy teny frantsay. Tanjona amin'izany ny ampiakarana ny kalitaon'ny fampianarana anaky ny fanazavany ramatoa minisitra. Ny Créfoy zany tsara ampahafantarana antsika fa ivitoerana iray fanampiana ny teny frantsay aty amin'ny ranomasimbe Indiana. Zava-misy dia tapitra zany hoe tsy nivelatra ivitoerana io nanomboka tamin'ny taona 2000 hatramin'izao. Amin'izao dia tapa-kevitra ny ministera dia amevahana izay Créfoy izay. Izany indrindra no natao mba ahafana manome vahana, manampy ny mpampianatra, hanome fiofanana ary mpianatra ny mpianatra ny teny frantsay satria tsika te amin'ny tany miteny mampiasa sy miteny frantsay ary ato anatin'ny ranomasimbe Indiana. Etsy ankilany, mitana anjara toerana lehibe eto Madagasikara ny teny frantsay. Araka izany, maro ny ezaka ataon'ny ministera amin'izao fotoana izao. Malala araka ohatra ny tafika ny rehefa tanàna fa mila ezaka be tsika fa reraka na mpianatra. Mpanaovana azy tsika reradreraka ny mpampianatra. Tsy maintsy miezaka tsika amin'ny indrindra amin'izao fanovana, fiovana tsy maintsy hatrehintsika izao. Za minisy manantena fa tsy maintsy isy fiovana be dehibe ary ministera manana politika mazava anao ezaka farany zay tratrany. Misy ny NFP to anaty ministera io ny Créfoy io vitatsika io ary tsy maintsy miezaka anao tsika arak'izay mety ho tratratsika na amin'ny mpianatra na amin'ny mpampianatra. Ny taona 2000 nisy farany teto Madagasikara ny Créfoy. Ankehitriny tapa-kevitra ny Ministeran'ny Fanabeazam-pirenena ny amerina indray ny fampiofanana. Maurice, Seychelles, Djibouti, Comore ary Madagasikara ireo no firenena mandrafitra ny Créfoy. Lafim-baovao hafa kosa indray dia tsy mandeha araka ny tokony ho izy ny fanadiovana ny lakan-drano C3 etsy Ambodintsotry. Raha mivangongony fako ary miantsetsina ny lakan-drano tsy hita taratra ny fandraisana andraikitra ataon'ny commune Antananarivo renivohitra hatrizay ho ireo mponina. Yves Richard. Eto ny lakan-drano au C3 Ambodintsotry fako mivangongony manetsina ny lakan-drano akoatra ny fofona maimbo. Nadritra ny taona maro no niaina amin'ny mponina izany raha ny fanadiadina natao.
Tsy hita taratra ankila ny fandraisana andraikitry ny komuna tamin'ny fanadiovana ny lakan-drano Adray. Na tsy tompona andraikitra voalohany amin'ny fanadiovana aza, na natateraka any ampahany asa ny Soziano noho ny fahitana ny tsy fandraisana andraikitry ny komuna. Teo ihany koa ny tsipaipaiky avy amin'ny mpivarotra. Lany any amin'ny efatsety any zay, telo hetsy any zay amenany reny tady olona manala fako sy manala le fako. 3 arivo isaky ny latabatra, 2 arivo isaky ny latabatra. Isaky ny latabatra. Ohatra zao faritiana ity zao, dia zay samy atsery manambatra vola. Dia ohatran'izay koa ny any, dia ohatr'izay koa ny any, ohatr'izay koa ny any. Atao hoe komuna nanana. Mbola tsisy komuna mihitsy. Efa ela ihany zay dia nanaovana iny voangy anareo nefa jery zao ve zavatra atao matahotra izay satria niretina efa fahavaratra betsaka nipesy tatonga dia nanividy sakafo ara mampiaya. Namafisiny Sefokotany eto Antomadinika Atsimo ihany koa ny tsy fandraisana andraikitry ny komuna amin'ny fanadiovana ny lakan-drano. Ny Fokotany amin'ny alalan'ny rafitra misahana ny fanadiovana eny fotony na ny RF2 sy ny mpiara-miombona anto-karabola sy ara-teknika amin'ny Fokotany no miara-misalaha amin'ny fanadiovana. Fitaovanay izany tsy ampy azonao dia tsy maintsy manampy izy nefa ny koa ny CAIR international ny CAIR tena miaraka misahana miaraka amin'ny Fokotany sy ny RF2 mpanadioany canal rehetrarehetra iny azonao dia reo zany zahay no mifandimby isaky ny zay eto amin'ny Fokotany aloha dia isaky ny ataona hoe isaky ny herinandro. Isaky ny herinandro zany zahay bonjour. Isaky ny herinandro zany zay no manadio ny ety amin'ny Fokotany. Ohatra zay hoe sur terrain juste nareo zao dia manadio tandrifina rehetra sy ny canal rehetrarehetra rehefa mety mitombitobiny rano. Tsy ny eto ambodiny sotry ihany. Lakan-drano maro manerana ny Antananarivo no tsy nahitana fandraisana andraikitry ny komuna nandritra ny taona maro. Ny fikojakojana ny lakan-drano izay ahafahana misoroka ny fiakaran'ny rano sy ny fianaky ny valana aretina, indrindra mandritra ny fotoam-pahavaratra. Raha toka tsy fandraisana andraikitra amin'ny fanorenana tsy ara-dalàna, amin'ny fanadiovana ny tanàna sy ny lakan-drano na ahafantarana ny komuna Antananarivo Adray. Tanàna manao ahoana araka izany no andrasan'ny mpitantana ankehitriny apetraka ho an'ny tanàna ny Antananarivo. Asa miavaka indray ny entina aminao ato anatin'ny fampalalam-baovao androany. Mpivarotra kafe mandehandeha dia tongotra amin'ny kilometatra maro no vita isan'andro. Kezia Rapeny Manana. Lalana maro no diavin'ny heriniana isan'andro. Kafe rosiny isan'andro no entiny. Miainga amin'ny 5 maraina izy mitondra kafe iray siny, ary lany izany amin'ny 12 rantoandro. Miainga indray amin'ny 2 ora tolakandro, ka tsy mody izy raha tsy lany izany. 4 kapoaka isan'andro ry kafe laniny, ary mandany siramamy roa kilao izy, ary ronono 2 kapoaka isan'andro. Vao tsy ampy herintaona izy no nisetra tamin'ity asa fivarotana kafe ity, ary efa hita ho manana ny lazana amin'izao fotoana izao. Raha ny baraky dia makany amin'ny lalam-by dia makatiky. Raha ny domenina no makatiky. Mandeha maraina amin'ny 5 dia moromby folo dia zay mandray amin'ny iray. Raha amin'ny fo amin'ny roa dia mamana rano dia raha manodina anazy mamboatra azy. Inona zao ny mahazo kafe atao aminao? Zato misy ronono, zato mitsika. Eo amin'ny rosi mety eo amin'ny 1 alina eo. Avy any Faratsio no fiaviany, ary niakatra teto Antananarivo renivohitra hivarotra kafe. 4 amby rahalahy izy ireo, ary samy mpivarotra kafe avokoa ny asany. Anisan'ny tena mampiavaka azy ny fanaovana kafe tsy misy tampoka, izany hoe tsy misy fangarona na vary na katsaka. Raha ny Faratsio no ambanivohitra any. Ay, varotra kafe nalehako taty mitondra ny zalana. Ninainy kafe tsisy katsaka na zalana zany raha to dia kafe. Fa ny sasany katsaka indraindray. Io zany mampidana ny havanana io fonosana polyestérine dia avy bandina sy koa tsy manodidina. Dia
eo ampiana sase dia zay vao ampiana besary dia ampiana labasy ilay izy dia mitana hafanana tsara ava ny entina amin'ny maraina dia ava ny entina amin'ny hariva. Ny hoanina an'io tadiavina an'io ho herin'ny aina, tsy misy ny asa ratsy. Mahavelona daholo ny asa rehetra raha misy ny fitiavana sy ny fanajana azy. Dia zay mamarina vaovao tamin'ity alina ity, ankasitrana ianao nanaraka izany soa fa tsara daholo tompoko. Les groupes électrogènes CGM 100% italien avec moteur original. Puissance à partir de 10 kVA. Garantie 1 an. SAV de qualité. Fini les coupures. Soyez autonome. Batimax, la qualité au meilleur prix. Nanulcha Nauteu ni Fampalalambaovao. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavao.